Dia mbola ampitiavana lehibe indray ry havana no afako miaraka aminao mandroso anatin'ny tokantranonao sy manotra ny arahaba ho anao amin'izao anio izao izay fampaherezantsika andraisantsika torolalana ary andraisantsika fampaherezana anehoan'Andriamanitra amintsika ihany koa ny voninahiny. Androany dia ahitantsika indray zany hoe fomba fanafanahan'Andriamanitra antsika ao anatin'ny fandriky ny mpiasa sy ny arety mandoza ary ny fahavalo maro isan-karazany. Raiso ny Fanahy Masina. Eny ravana misy tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo faraka amin'ny 70 ao fakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny mitoetra ao amin'ny fierena izay any avy indrindra dia monina ambanin'ny aliko ny tsy toy. Izao ilaza amin'i Jehova hoe fialofako sy batery fiarovana ho ahy izy ary Andriamanitra izay itokiko fa izy no anafaka anao amin'ny fandriky ny mpiaza sy ny arety mandoza ny volonelany no anaronany anao sy ny sisa zany. Izay tenin'Andriamanitra izay riavana dia milaza amintsika fa mbola misy foana ilay fahavalo izay voalaza fa mpiaza antsika, mamela-pandrika amintsika ary mandrakariva ihany koa mitady ny aintsika. Fa ao amin'i Jehova ozy izy misy ny fialofana avo antsika ary tena hoe rehefa tena matoky an'Andriamanitra amin'ny fotsikitsika tena izy afaka manavitra antsika amin'izany rehetrarehetra izany, araka ny voalaza ao amin'ny epistily voalohany satan'ny Jaona toko 7:15 manao hoe izay manota dia avy amin'ny devoly fa ny devoly nanota hatramin'ny voalohany. Fa izao no nisehon'ny zanak'Andriamanitra dia ny andrava ny asan'ny devoly. Izany hoe le devoly io zany ataony fotsiny izay anotanao. Rehefa manota ianao dia ananany fahefana amin'izay fiainanao ary rehefa avy eo amin'izay ianao dia anjakany amin'izay imezany fotsiny indray ianao ary any amin'ny afobe ny faranao. Fa izao no nisehon'ny zanak'Andriamanitra dia ny andrava ny asan'ny devoly. Manatona zany an'ilay zanak'Andriamanitra foana ianao. Ataovy izay andraisanao ny Fanahy Masina fa izy anafaka anao amin'ny fandriky ny mpiasa sy ny arety mandoza ary ny volonelany no anaronany anao. Tamin'ny indray andro dia nanatona anahy ty tovovavy anankiray dia ningavy anao izy hoe mba eto ambavaka aho izy satria nisy dokotera izay mba nikasa hakavady aho izy. Salasala ihany anefa izy amin'ny lafiny iray satria olona efa nanambady io dokotera io ary efa lehibe daholo ny zanany. Dia tsara kosa zany satria mba hafa indray zany mba fatafita zany ny fiainanao. Eto ambavaka aloha izy Jesosy ny aloha hitompo ny teny farany. Nandeha tokoa ary dia nentina ambavaka. Indroa taona ny tenin'Andriamanitra azo. Voalohany indrindra dia ozy ny tompo hoe hamasina aloha ny fiainanao. Gagagaga zany tsy misy ifandraisany amin'ilay valim-bavaka. Nandeha teny ara ny fotoana. Ay zany ty dokotera ty efa niazakazaka be tonga dia hoe anao dingana tena hoe tena vonina mihitsy eo anany amin'ny ray aman-dreny hangataka an'ity tovovavy ty. Efa tonga tany ambanivohitra izy dia efa nanome fotoana ny mamanay ozy izy dia efa nanaiky ry mamanay dia efa niandry. Kanjo moa tamin'izay fotoana izay tsy fantatra izay zavatra nitranga fa tsy tonga izy natsona tamin'ny telefona tsy azo. Kanjo taty aoriana rehefa hita izy dia izay no nataony hoe efa teny an-dalana andeha mihitsy izay ozy izy tamin'iny fotoana iny fa ampanina tapaka ny tomobila izay nentinay dia natao daholo ny alanenina rehetrarehetra fa tsy navita ninona fa dia niala maina izay. Fa aza matahotra ianao ozy izy miantso an'ity tovovavy ity fa tsy miverin-dalana intsony tsika fa izao aloha za andeha ho any Toliara ozy izy fa misy mission tsy maintsy alehako any dia rehefa miverina avy any indray itoizantsika izay dingana efa natao izay. Tena tady andray zany ty tovovavy ty ahoana ozy ny tompo fa mandeha ihany ny fotoana tsy hitako izay ho avaly ahoana ny atao. Tamin'ny tapany faharoa indray zany dia namaly ny tompo hoe zao ary ny lazain'i Jesosy aminao ary mingavy ianao ako
raha sanatry ny vavaka tena hoe tena tsy namanao voalohany na faharoa na fahatelo na fahaefatra na dimy na fahaenina na fafito na fahavalo na sanatrika fahavalonao raha ny andraisanao tsy maninona fa zao ny angatahako aminao aza manaika ny olona io ianao na amin'inona na amin'inona de ohatrany kepoka aloha le tovavy satria tsy izay mihitsy ny vavaka nantenainy. Raha zay moa ny sitrapon'ny tompo izy ino moa ny azoko lazainy de lasa tokoa zany izy nody tamin'ny alahelo. Kanjo andro vitsivitsy taty aorianan'izay ny fanena indray zay sizy za ty zany ny eritreritra hoe lamina le izy fa tonga am'izay tena aveno tantarako zavatra ozy fa ahoana aho tena magaga ozy izy le asan'i Jesosy fa ahoana inona ny tranga litsika senao avy ny resaka iny ozy izy de kivy be ary na alahelo aho ozy izy hoe tena io kosa ve Jesosy nefa mba anjarako olona efa mba mety ny situation izay efa mifankalala izy olona matotra andeha ho any amin'ny ray aman-dreniko angataka raha tena anao mariazy mihitsy sy ny sisa sy ny sisa nefa ozy izy moa ny tenin'Andriamanitra izay nomenao de hoe aza miaraka aminy ianao de tena tsy niaraka tamin'ny tokoa na de tao ara ozy izy ny zavatra be deaibe nasehony anahako fa de lasa nakany toliary tokoa izy tao anatin'izany aho izy de tsy nanaiky mihitsy mifoky sy ny saiko fa tena hoe inona loatra ny antony Andriamanitra nahoana loatra de tsy hamelanao an'iny olona ho vadiko inona loatra ny antony inona loatra ary ny farany ozy izy dia nangataka pirofo hoe mba homeo pirofo mihitsy ary ako tompo hoe tena tsy akasitrahanao marina ny manambadiko an'iny olona iny na de teny anosy teny aho izy teny akaiky ny RNM teny ny radio Madagasikara de mifanena tamin'ny namako zay namako efa nandritra ny efa antaona maro tsy mifankahita tsony zay fa tambola kely zay na hifankahita farany de teo de faly be mifankahita de ahoana firy ny ankizy aizy nareo zao manahoana zaho izy miasa atao amin'ity radio Madagasikara ty fa mivoaka kely fotsiny sandry iaraka amiko ndao ndrera iaraka amiko de hoetiko ao ay de nitsofoka tao zay ozy izy tonga tao moa izy de mandeha miantso an'ity olona rehetrarehetra ty izy olona fatany zany sambatra kosa nareo manana telefônina azo afaka ampiasaina foana ohatran'izao indray aloha tsy maninona mihitsy ty telefôny ity fa mahazo mampiasa arak'izay tianay zay ngandrimba misy olona eritreretindry tiana ho antsoina misy olona tiako antsoina mihitsy mitovy de memety eo de natsony andraso ara ozy izy fa meko andry de natsona tsy namaly kepokepoka kely ny avako zany ozy le tovovavy miasa amin'ny RNM tsy zany ake ozy izy fa eo olona eo mikasaka vady anahako fa dokotera izy io fa lasany toliary any izy am'izao fotoana zao de rehefa miverina izy zay zany de mikasakasany mba hoe ohatrohatran'izay za koa ozy izy le ankizy vavy io mahafantatra dokotera lasany toliary am'izao fotoana zao mipetraka any ananina anankitelo ny zanany ianona sy anona de hoe mikasaka vady andry fa hoe akananao dingana efa tonga tany amin'ny dada sy mamanay mihitsy fa nisy olana kely tena mampitandrina andry aho izy le ankizy vavy eo fa tena fitaka zany fa ahoana ke tsisy an'izany maty vady zany izy fa olona ao ny vadiny efa heritaona izy zay no maty vady ary tena fantatro mihitsy satria olona akaiky anay ry zareo tsisy an'izany ozy izy fa mandainga fotsiny zany fa olona andraso atsoky atao masondreto mihitsy ny vadiny de ahitandrio amin'tsisy maty vady zany nantsona am'izay tokoa ary allo manahoana ihany de ahoana aiza zao vadindry io nga hany ndray izy lasa nanao mission andray aiza any toliary de reo vina miverina nga mo fantatra fa de rehefa tonga izy de tonga eo ihany eny ary fa de mampamangy any de zay hitandry am'izay fa olona velona somatsara ny vadiny fa tsisy an'izany maty zany
izay vao ny odina ny tany aman-danitra ozy izy eo vao tonga saina ary menatra an' Jesosy hoe soa ihany ahako fa tsy nananao foana fa soa ihany fa nangataka foana aloha hoe Jesosy ao meopirofo tena mindra fo tamiko ny tompo ka nanome pirofo zany tokoa ny milaza amintsika ary havana fa ny devoly le ray ny lainga de mitady foana zay manota ozy izy de avy amin'ny devoly satria ny devoly nanotatra amin'ny voalohany ary zao ny sehony zanak'Andriamanitra de ny andrava ny asan'ny devoly ankehitriny zany de rava ny asan'ny devoly tamin'ny tovovavy eo ka de nisaotra an' Jesosy izy hoe soa ihany fa de niteny tamiko Jesosy fa raha zay fotsiny moa netiny hoe eny ary fa de efa mety zany de efa sy falahatr'Andriamanitra matotateraka zany zay ka inona tokotrany Andriamanitra nanakana fa tsy mety zany ka de izany ny tenenako aminao ry havana hoe aza misaraka amin' Jesosy na inona mitranga amin'ny fiainanao de zao foana ataovy zay anananao firaisana amin' Jesosy roainy devoly ary anontanio foana ny sitrapon'Andriamanitra fa aza mandeha ampahazarana fotsiny ianao na hoetiny hafanamponao ianao hoe matoty mitranga de efa sitrapon'Andriamanitra zay fa amtanio aloha Jesosy fa tsy mahafaty antoka anao zany fa izy tokoa nefa ny teny hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako adidiko ihany zany mahireza ary matanja fa ny tompo izy aneo aminao mandrakariva ny alehibehan'ny fitiavany anao isanandro Raiso ny Fanahy Masina.